Mafintanteraka ireo fepetratakina afana mampiatrano ny ivim-pitsanjarana amin'ny Firenena Mikambana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indianina i Madagasikara hoy ny tatitry ny FILANKEVITRY NY MINISTRA izay natao omaly teny iavoloha. Fona amin'izany i Madagasikara ka mirotsaka ho kandidà handray izany hub izany ho an'ireo birao sy tetikasa samihafa mandrafitra ny Firenena Mikambana izany. Hotelim-panjakana Enivato no kasihan'ny fanjakana malagasy ametrahana antirafitra ity. Isan'ny tompony ho an'ny Madagasikara ohatra ny fananany Maison Commune des Nations Unies ao Andrary izay ahitana sampan-draharaha miisa 12. Tondra voka-tsoa ho an'ny firenena malagasy ny fipetrahany ity birao ity. Voalaza fa ho maro ireo asa miforona indrindra ny fandarana asa fanampina ny firenena. Nihena ny taham-pahafahana tamin'ny fanadinana BPC tamin'ity taona 2024 ity. Araka ny tatitra navoaka ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena dia nahatratra 7.590 isanjato ny tany fahombiazana manerana ny Madagasikara raha toka 7.770 isanjato izany tamin'ny taondasa. Tamin'ireo mpiadana miisa 7.707 sy roetsy ny soratranarana dia 7.707 no nahazo fahafahana raha toa kosa 2.707 kosa no tsy tonga nanatrika izany fanadinana izany. Ho anatany renivohitra manokana dia nahatratra 7.530 isanjato ny tahany fahombiazana tamin'ity taona ity raha toka 4.570 isanjato izany tamin'ny taondasa. Sazy mbola natramaizina sy ontra rota prisariary no sazy azo ny mpandraraha tsy miankina izay nanao fampidirana jiro mora tsy ara-dalàna tamin'ny ponina teny Ambohimanambola. Voalazan'ny Jirama fa tsy nahazo lalana tamin'ny fananteterana izany asa izany. Nisy araka izany no voalazan'ny Jirama ny fandoavan'ireo ponina vola nivantana tamin'ilay mpandraraha, nividianan'ireo fitaovana sy andrin-jiro sy nametraka izany tany an-tokantranon'ireo mpanjifa. Nesorin'ny Jirama avokoa ireo fitaovana tsy ara-dalàna rehetra ireo niakatra fitsarana ny raha ary izao voasazy eny mbola natramaizina izao ilay mpandraraha tsy miankina. Nisokatra andao ny aotoliana ny fialambe-paritra ara-tokarena ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Fotoana izay anasongadinana ny otrikarenana amin'ny lafiny rehetra. Afaka hiteraka fambarotrana ny atoerana, anisan'izany ny arena kibon-tany, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fizahantany, ny varitra sy ny maro samihafa. Ny tanjona lehibe indrindra amin'ity fikanaondao ity dia ny anafoana ny elanelana sy ampifanakaiky ireo mpisehatra ara-tokarena rehetra. Tanjona ihany koa ny anolotra sehatra strategjika fanakalozan-kevitra sy fampiresahana mba andrisihana ny fandraisana anjara mavitrika sy maritra avy amin'ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny faritra. Mbola hitohy-raha-pitso moa ity hetsika ara-toekarena ity. Amin'ny alarobia ho avy izao no fehim-potoana farany ahafana mandefa ny lisitr'ireo mpilalao izay andrafitra ny Baria handray anjara amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na Nihena. Manana herinandro latsaka kely noho izany ny mpanazatra Romuald Rakotodrabe anao ny safidiny amin'ireo mpilalao 270 izay nantsony hiatrika ny fampivondronana. Ny 20 Jolay moa no hiazo an'ny Tanzania ny ekipa pirenena malagasy. Mialoha izany dia anao lalao fitsapana any Atsimo manodidina ny sabotsy izao ity ekipa pirenena malagasy ity.